Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiara-bananao hanononana ny fahasoavan'ny tompontsika hitombo ao anatintsika tsirairay avy ary indrindra ihany koa hiara-bana manokana ny santany fitiavana amin'ny tombo-pahasoavana men'ny tompo fa namankalaza n'izany hoe 20 taona ny nananganan'ny tompo anareo eto anivon'ny fitandremana isotro fitiavana. Fifaliana ho an'ny izaran'ny tenin'Andriamanitra ho anao, tsy ho anao ihany fa ho antsika, za koa miara-mandray aminao. Ilay tenin'Andriamanitra efa novakitsika teo tao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany no andraisantsika ny afatra amin'ity anio ity, ilay 9:12 ary ny atao hoe lohateny ho voaboasantsika ao anatin'izany dia ny hoe velomo ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao hijoroanao tsy menatra ao anatin'ny fahoriana noho ny amin'ny Kristy. Hitantsika teo amin'ilay 9:9 miteny amin'ny Timoty zanany ara-panahy Paolo miteny hoe mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana izay avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra voalohany raisintsika ao anatiny dia ity aloha teneniny Paolo eto izany hoe Timoty ianao ange nahazo zavatra tamin'Andriamanitra tsy hoe nahazo zavatra fotsiny fa nomen'Andriamanitra fanomezana cadeau, nomen'Andriamanitra cadeau manokana ianao tao anatin'ny fahasoavany ary anjaranao no mamelona an'io. Misy ny fandrika eo amin'ny fiainantsika kristianina, eo amin'ny fiainantsika no mety fandrika ilatsantsika dia ny hoe Andriamanitra manontolo ny manao ny zavatra rehetra fa miandry fotsiny tsika. Tena avy amin'Andriamanitra tokoa. Rehefa mieritreritra ny fiangonana isotro fitiavana dia ny zavatra any an-tsaiko foana ao an-tsaiko rehefa miteny hoe isotro fitiavana dia fahasoavan'Andriamanitra. Izay any an-tsaiko any foana. Fa mampiavaka ny fiangonana isotro fitiavana manokana iny. Ary tena tsara tarehy be mihitsy izay fahasoavan'Andriamanitra izay nitondra an'izao santany fitiavana izao tao anatin'izay 20 taona izay. Ary ny ampalahivon'ny tompo amintsika eto, ny dikany hoe fahasoavana dia cadeau, tena cadeau men'Andriamanitra antsika maimaim-poana, fa ao anatin'ilay fahasoavana nefa tsy hoe rehefa miaina amin'ny fahasoavana antsika dia tsy manao ninina fa miandry fotsiny. Tsy pasif na pasiva no andrasan'Andriamanitra amintsika fa miandry antsika Andriamanitra miteny izy mampatsiahy ny Timoty izy dia mampatsiahy antsika rehetra hoe velomy. Mila velomy maka izany izay fanomezana omen'Andriamanitra antsika izay. Ny sary tiako hisarihana ny sainao rehefa nandinika an'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny sarina afo. Raha teo rehefa jerena amin'ny teny fototra io teny atao amin'ny Timoty io amin'ny teny malagasitsika izy miteny hoe hamelomanao, fa le sary raisin'ny Paoly ao anatin'io mihitsy dia tahaka ny hoe misy afo izay mila velomina. Ny sarina afo kitay no any an-tsaiko hozaraiko aminao ahafahanao mahita tsara hoe aiza ho aiza ny misy atsika dia inona ny andrasan'ny tompo amintsika. Asa ianao raha efa nahita afo kitay fa ankehitriny moa tsy dia tena mampiasa an'izany intsony isika, fa nefa tsara foana ny mahafantatra tsara. Taloha mbola tsy misy gaz dia mbola tsy misy induction ny fatana dia afo kitay no nampiasaina. Afo kitay ny dikany hoe afo kitay misy hazo ao dia velomina le hazo dia mirehatra le izy dia in'le lafiny iny no manome hafanana ilaina amin'izay na hafanana ny trano na andrahoana sakafo. Ny saromeny Paoly an'i Timoty dia izao hoe Timoty velomy le afo kitay. Velomy ilay afo ao anatinao ao. Ilay afo rehefa mandinika ny afo kitay tsika misy etapy maromaro ao anatin'ny fandrehetana azy. Misy aloha ny hoe ampirehetina le izy amin'ny mety amin'izay afokasika na zay briquet eo an-tanantsika eo. Dia avy eo rehefa mirehatra iny tsy vitan'iny fa tsy maintsy karakaraina tsara
ary raha tsy ataonao nininona ny afo kitay dia maty ho azy eo ampitoerana eo. Ny zavatra sotomintsika ao anatin'ity texte andininy fahenina hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ity dia izao. Raha mijerytsika ny amin'ny andininy fahafolo dia mahitantsika hoe Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no namelona an'ilay afo aty anatintsika. Izay indrindra nandalovantsika tao anatin'iny fotoanan'ny Paska iny. Rehefa maty ny tompo dia nitsangana tamin'ny maty, nanaovan'ny tompo an'izay rehetrarehetra izay mba hahatonga ny hoe velona, misy fahavelomana any anatintsika. Raha oharitsika amin'ny afo kitay izany dia ity an'Andriamanitra no anjaran'Andriamanitra no mamelona an'ilay afo, le mialume an'ilay izy iny anjaran'Andriamanitra iny. Efa nataon'Andriamanitra izay zavatra izay, fa anjarantsika kosa misy ny atao hoe anjaran'Andriamanitra dia misy ny atao hoe anjarantsika sy ianao. Ny anjarantsika kosa dia ny miazona mba ho velona hatrany iny afo iny. Raha mijery ny afo kitay tsika, tsy haiko ianao raha efa nandeha nilasy ohatra dia mampiasa afo kitay raha sokoto ianao izany dia efa mpanao an'izany zavatra izany. Fa ny afo kitay rehefa tsy misy rivotra be dia maty ho azy ny afo kitay. Izy raha jerentsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity le afon'Andriamanitra raha aty anatintsika izany, hoaritsika foana le afo kitay sy le afon'Andriamanitra aty amintsika. Ilay afon'Andriamanitra aloha tsy ho faty mihitsy, tsy maty mihitsy le afo nataon'Andriamanitra aty anatintsika rehefa nandray an'i Jesosy tsika, fa efa ao izay. Fa ny olana raha ohatra ka tsy miredareda, hitanao misy an'le flamme iny mihitsy le afo. Le flamme iny no ilain'Andriamanitra, le flamme iny no ilainy le sakafo andrahoana, lay hafanana ilaina. Rehefa tsisy flamme le izy dia maninona ary le afo kitay rehefa tsisy flamme, rehefa tsisy an'iny le lafo iny. Izy tsy maty hoe maty tanteraka, fa maninona izy? Manetroka be eo ampitoerana eo. Dia manana sary an'izany mihitsy any anaty saiko. Any anaty saiko mieritreritra hoe tena be dia be mihitsy ny kristianina dia tsy ho tsika sy ianao intsony izany manomboka androany. Efa tena novelomin'Andriamanitra, efa vitan'Andriamanitra tsara ny anjarany, ary efa nandray amin'ny tompo. Tahaka anao mihitsy io koa, efa nandray amin'ny tompo tamin'ny fiainanao. Fa izany hoe ny ainy fotsiny tao amin'ilay fiainana kristianina tao, tsy naka ny anjara tokony ho atao, tsy radiniana izany dia anjarantsika le mikopaka an'ilay afo. Na mety rehefa ohatra n'iny le afo dia mila tsofona, mila rivotra be mihitsy le izy mba misy lelafo betsaka mandeha. Dia ny fahitako an'ilay kristianina betsaka, satria za koa izany tamin'ny taloha, dia kristianina manetroka be fotsiny amin'ny fiainany manodidina. Antenaiko indrindra fa ny tsantany fitiavana ary izany ny tenin'Andriamanitra, patsy aivo ny tompo anareo, tahaka ny tenenan'ny Paoly amin'ny Timoty, dia itenenan'Andriamanitra aminareo fa amintsika rehetra hoe mampatsiahy anareo hoe velomina le afo, mba tsy ny fisiany sampana hoe tsantany fitiavana dia mampasetroka ny fiangonana, manetroka be, tsy izany mihitsy akorinareo, fa mandefa fampitandremana ny tompo, ary mampieritreritra atsika tsirairay avy, ao amin'ny sehatra misy atsika any anatin'ny ankohonantsika, ao anatin'ny sampana misy atsika, amin'ny fiangonana misy atsika, any amin'izay sehatra misy atsika rehetra. So dia tena ho anao mihitsy ny tenin'ny tompo androany miteny hoe velomy azafady le afo kitay be an'Andriamanitra, efa ny velominy tany anatinao, efa narehany fa ianao miandry anao ny tompo atonga n'io lelafonao io tena miredareda tsara. Andrasan'ny tompontsika afana tsara. Fantatrao loatra le tenin'Andriamanitra ny amin'ny Apokalipsy 3 iny, le manambara hoe io Andriamanitrantsika io tsy zakany mihitsy no hoe matimaty isika, hoe efa mba mirehatra tsy efa mba mety ve le mirehatra? Tsy le mirehatra fotsiny, tsy izay, fa le tena miredareda, misy afo mihitsy, misy afo tena misy flamme misy lelafo
hoy ny tenan'ny tompo hoe raha sady tsy mangatsika ianao tsy mafana dia ataon'ny tompo ahoana hony mandoa Andriamanitra lalina be mihitsy ny tenin'ny tompo iny makandoa an'Andriamanitra rehefa isika sy ianao zay no sady tsy mafana tsy mangatsika fa raha mandinika le afokitay teo tsika tsy makandoa an'Andriamanitra fotsiny fa le manodidina atsika sepotra be mihitsy efa nahita an'izany mihitsy tsika hoe afo midonaka be fotsiny dia mahaditsoka ny hafa tsy hita hoe aiza ny lalana andehanana indraindray ny fisitsika eo amin'ny fiainana dia lasa ohatr'izany ho an'ny hafa fa androantsika sy ianao teny amin'ny tompo hoe ndao rangahy hifoha tsara ny amin'ny hoe velomina lay fanomezam-pahasoavana lay cadeau efa nomeny tompo atsika ndao velomina ahoana reny famelomana an'io ny famelomana an'io fa inona aloha zany le velomina ao anatiny miteny an'ity teny ity ny tompo le fanomezam-pahasoavana tsy dia tena hoe mifandray amin'le romanina 12 le koritianina voalohany toko faha 12 le hoe fanomezam-pahasoavana hoe mampianatra sy ny sisa fa lay tenenin'ny tompo eto mihitsy lay cadeau dia teneny eo amin'ny andininy fahafito lay cadeau omen'Andriamanitra atsika dia le fanahiny izay napetrany ao anatintsika izay cadeau zay ny tenenin'ny tompo hoe le fanahy masina tsy hoe lasa mipitika indray izy na tahak'izay apetrakintsika sy ianao tsara fa tsy miala ao anatintsika ny fanahy masina rehefa nandray mazava tsara ny tompontsika fa mety mampalahelo ny fanahintsika mety tsy mandeha amin'ny fanahy mihitsy tsika fa tsika sy ianao ihany fotsiny mitondra amin'ny fiainantsika fa ny zavatra aseho an'ilay tenin'Andriamanitra raha mieritreritra zany tsika hoe ahoana raha le fomba hamelomantsika zay fanomezana omeny tompo Andriamanitra atsika izay ny voalohany aloha tena tsy maintsy mino aty anaty saitsika ndonge mbola hakan'le sarina afokitay teo ihany raha ohatra ianao io zany zao misy afokitay samy maka sary afokitay daholo ny anatin'ny sainy raha ohatra ka ianao ara mieritreritra hoe tena tsy mirehatra mihitsy io afokitay io tsisy afo mihitsy ao anatiny fa zavatra efa maty io ianao ve zany hieritreritra hoe hikopaka n'io afo io foana hikopakopaka n'io eo nefa le izy ary zavatra tsisy afo mandeha mihitsy na kely aza ny tiako ampitaina aminao amin'izany dia ity mila mino aloha tsika sy ianao hoe efa narehatra Andriamanitra io afo io efa narehatra Andriamanitra ilay afo misy pitika afo ao izay andrasan'Andriamanitra aminao hoe kopay le izy ndao tsika sy ianao isafidy ny ino fa efa vitan'Andriamanitra tsara ny ilaina rehetra apisy an'le fiainana any anatin'ny fonao any atonga anao misy dikany tsara ny fisinao ety ambonin'ny tany raha veriko vakiana aminao le teny amin'ny andinin'ny 10 dia miteny Paoly hoe na ariary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy atsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara ny nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay fa herinandro lasa zay tsika namerina taty anatin'ny saintsika n'izay fandresen'i Jesosy zay midikany hoe fandresen'i Jesosy dia efa raleny lazaiko anao tery aloha efa narehatra Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy efa tapitra ny hoe tsy mirehatra io kitay io fa efa mirehatra io efa misy afo kely ao anatiny io inotsika sy ianao zay fa ahoana ny atonga ny hoe mitombo amin'izay finoana izay tsika fa arakaraky ny inotsika tsara n'izay no mampamahery fo atsika hikopaka n'io afo io ny finoana ravako araky ny teny any amin'ny Romanina 10:7 dia avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly ihany ary amin'ny asan'ny apôstôly toko 20:2 dia miteny ny tenin'Andriamanitra salovakiko aminao 2:3 amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 hoe ankehitriny izao manolotra anareo amin'Andriamanitra sy ho amin'ny teniny fahasoavany izay mahay mampandroso manome lova anareo eo amin'izay rehetra no hamasinina ina ny ambarantsika amin'izany ahoana ny fomba hatonga ny hoe velona afaka mamelona tsara le fanomezana ty anatintsika isika
velomy amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro, velomy amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro ny finoanao, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mamelona ny finoantsika. Dia andaontsika raha miampita kely ary amin'ny toko faharoa andiny voalohany amin'io Timoty faharoa itsika dia mahitsitsika hoe ahoana ny fomba ampatonga ny Timoty ampavelona le fanomezana. Dia hoy Paoly hoe aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy ianao. Andaontsika hiankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, miankina amin'ilay herin'Andriamanitra fa tsika mahavita an'izany. Mieritreritra n'ilay afokitay teo ihany tsika. Ny tanjontsika zany amin'ny fiainantsika andavanandro dia ity hoe mirehatra misy lelafo tsara mihitsy ianao fa tsy midonaka. Raha mandinika afokitay tsika dia ny ilain'ny afokitay nge raha afako dia ny rivotra. Izay ny antony hoe hikopakopahanao azy na iny ianao fa tamy hoe tsofinao ilay izy hoe fa rivotra ny ilainy. Mampatsiahy indrindra ny amin'ny ndikany hoe fanahy. Ndikany hoe fanahy amin'ny teny fototra dia pneuma ndikany. Rivotra, ny fanahy nge, ny fanahin'Andriamanitra, izay le ampatsiahivon'ny Paoly eto le fanahin'Andriamanitra no tian'Andriamanitra ho ampiasaitsika. Tsy hoe ao anatintsika ao fotsiny fa ho ampiasaitsika mba hahatonga an'ilay mamelona an'ilay afo. Hoy indrindra ny Galatiana toko 5:5 milaza hoe mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofinareo. Raha fezina zany ny zavatra niteneniko anao iny dia ity hoe tsy mandeha ho azy akory ny fiainana miaraka amin'ny tompo. Tsy hoe akory rehefa indraindray rehefa hoe 20 taona efa manomboka adulte zany raha ohatra ka taonana olona ny resahana dia mieritreritra hoe efa haiko amin'izay, efa mahay mandeha zao. Ny tedavy mitompo amintsika dia isaina tsara trano hoe tsy mandeha ho azy. Raha vao ny mandeha ho azy no ataonao, avelanao eo zany le afokitay, dia ny mandeha ho azy amin'ny afokitay dia maty midonaka ho azy eo izy. Fa tia ny tompontsika tena hiankina amin'ny tanteraka ao anatin'izay. Izay mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra antsika. Namboarin'Andriamanitra zao tsika ohatra ty tena be atsika ty tsy mandeha ho azy hoe amboarina hoe olona, fa tsy maintsy mihinan-kanina isan'andro ny vatantsika zay vao velona tsara. Dia ohatr'izay koa tsika mila miankina feno amin'Andriamanitra ilay loharanona herintsika ao anatiny. Zavatra farany tsy piako aminao ao anatin'ilay izy hoy taminao hoe ndresantsika sy ianao androany dia velomo ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao, hijoronao tsy menatra ao anatin'ny fahoriana noho ny amin'ny Kristy. Mila azontsika sy ianao tsara fa le fanomezana omen'Andriamanitra, le fanahy izay ambarany mazava hoe fanahy mahery sy fitiavana ary fahononam-po. Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny aty anatintsika, raha io contexte io ny resantsika manokana dia ny iomana tsika, mila miomana tsara tsika, mila misaina ny anatintsika any fa hisy fahoriana nge le fiainana hisy fijaliana nge le fiainana Indraindray diso hevitra ihany tsika amin'ny fiainana kristianina, mieritreritra hoe ny antsoina hoe fiainana kristianina zany dia tsisy problema mihitsy dia ao midiry ianao Jesosy amin'ny fiainako dia amin'izay vahanao daholo ny problemako rehetra. Samy efa nahita fiainana daholo tsika sy ianao dia mahita hoe ohatry ny arakaraka ny androsoantsika miaraka amin'ny tompo ary no ohatran'ny voamaika mampisy olana amintsika, mampisy ohatran'ny miteraka fahoriana sy zavatra samihafa. Fa ambaran'ny Paoly apôstôly mazava tsara fa natsoin'Andriamanitra ngentsika sy ianao hoe iombona, natsoina ho mpiombona amin'ny fahoriana miaraka amin'Andriamanitra. Dia ndikany ndaontsika sy ianao hiomana ao anatin'izany. Manao ny fankafana ny fankalazana ny 20 taona zao ao anatin'io dia andao samy hiomana daholo. Tsisy resaka hoe ozona mihitsy ao anatin'izany fa resaka fahasoavana daholo ny resan'ny tompo ao anatin'ity Timoty faharoa ty. Averin'ny Paoly foana io teny hoe fahasoavana io ao anatin'ity Timoty faharoa ty. Fa tiany Paoly ho hitantsika, tian'Andriamanitra ho hitantsika sy ianao tsara fa ny zavatra sarotra izay hatrehantsika nge dia isan'ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika mihitsy mba ahafahantsika mitombo ao aminy.
Ataontsika senao ary iomana ataontsika ao anaty farangososina hoe akafian'izay rehetra mety ho fahasarotana eny an-dalana rehetrarehetra eny fa tombony ho atsika zany hoe mpiombona amin'ny fahorian'i Jesosy zany. Jereo tsara nge ny tenin'ny apôstôly Paoly ery amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo izy miteny hoe za tena tsy menatra ny amin'ilay filazantsarani Jesosy izy satria fantan'izay nony. Ary tsy vitany hoe tsy menatra akory ary amin'ny apôstôly Paoly fa mirehare mihitsy ary Paoly ny amin'izay fahoriana entiny noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mandinika ny fiainantsika ankehitriny isika zany hoe mitondra fahoriana zany hoe indraindray tsika mieritreritra hoe ny fahoriana égale fahafambaraka fa tsy zany ny fomba fijerin'Andriamanitra azy. Raha fahoriana vokatry ny adalàna aloha dia fahafambaraka zay. Fa miteny tsara tsy Paoly fa i Petera ny Petera 1:4 miteny hoe aza gaga amin'izay fahoriana miatra amintsika amin'izao fotoana izao. Aza ataonareo zavatra mahagaga aminareo zany fa fahasoavana ny manana anjara fahoriana miaraka amin'ny tompo. Ny ambaran'i Paoly momba azy dia hoy izy hoe mpifato noho ny Paoly, mpifatotry Jesosy. Fantatritsika tsara raha mahalala ilay ten'Andriamanitra tsika fa i Paoly dia voafatotry ny Romanina tamin'io fotoana io prisonnier any Romanina izy. Fa ny anatin'ny sain'i Paoly tsy prisonnier any Romanina zany izy fa prisonnier noho ny amin'ny tompo izy. Zany hoe ny Paoly ny fomba fiatrika ny olana anankiray dia tsy amin'ilay zavatra manery azy ao anatin'ilay izy ny masony no mijery fa mijery an'io amin'ny alalany fijerin'Andriamanitra. Fa mpifatotra Andriamanitra ny fahitany tenany. Anika lasa mahazo hery izy hiatrehany an'ilay izy. Ndaontsika senao akan'izany toetsain'i Paoly zany izay tiany ampitaina amin'ny Timoty ihany koa mba hahatonga antsika hoe afaka mijoro tsara ao anatin'izao. Amaranantsika azy ilay teny faneva noraisinareo ao amin'ilay Salamy 2:20 miteny manao hoe Salamy 2:20 hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahako aho ho eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Mora be mihitsy no miteny an'izany teny zany. Hitory ny anaranao eo amin'ny rahalahako aho eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ilay miteny an'izay fotsiny amin'ny fotoana miaraka ohatr'izao daholo tsika tsy dia olana loatra. Fa manahoana raha mandritra an'izao topam-pahakalazana izao dia samy hiaina an'izay mihitsy tsika. Fa efa ampioman'ny tompontsika tamin'ilay teny tao amin'ny Timoty teo hoe ilay mitory ny anaranao eo amin'ny olona manodidina nge tsy hoe zavatra mahafinaritra foana fa misy anenjika misy olana samihafa ao, misy fahasarotana. Fa tenen'ny tompo hoe anjarantsika senao no mitazona tsara hoe ny azy zay ny ataoko na inona zavatra iseo dia za hitory ny anaran'Andriamanitra dia hidera azy hatrany na ao anatina fahasarotana na tsy. Fa satria ny tanjoko ny tanjonao dia hoe tena misy lelafo mafana mamay tsara afaka ahavitana zavatra ho an'ny hafa, afaka andrahoany hafa sakafo mahavelona azy afaka manafana ny hafa. Zany ny antom-pisian'ny tsantany fitiavana sy antom-pisitsika sianao ihany koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia fiadanana ho antsika rehetra. Amen.